Valy miaraba anareo malagasy rehetra tsy ankanavaka eto an-tanindrazana sy maneran-tany ary koa ireo vahiny mahay teny gasy sy tiany Madagasikara. Tsy dia tia manao vidéo aho fa noho ny fangatahany maro dia mijoro eto manazava ny loza ateraky ny fitrandrahana ny fasika mainty ao Base Toliara zany QMM sy ny terarara any Ampasindava Ambanja. Alohan'ny hanaovana ny dinika dia manao présentation manazava fohifohy momba aho ho an'ireo izay tsy mahafantatra fa tsy ohatran'ireo mpangataka ho namanao amin'ny Facebook nefa manidy ny profil sy tsy misy sary amin'ny PDP. Présentation: Malagasy raisy reny teraka tany Antsakabarinoro ary nandoana Madagasikara 10 taona lasa izay nianatra sy nitady ravinahitra. Directeur de recherche émérite ao amin'ny Centre national de la recherche scientifique CNRS ao Montpellier aho hatramin'izao. Expert mondial amin'ny théorie moderne ny force nucléaire atao hoe courant dynamique quantique na QCD. Collaboration niara-niasa sy niasa tao amin'ny laboratoire maromaro tany ivelany. Centre international de physique théorique ICDP Trieste atao Italie. Centre européen de la recherche nucléaire CERN atao Genève. Université Heidelberg sy Munich atao Allemagne. Université Barcelone, Madrid, Valence atao Espagne. Étude de recherche nucléaire atao Moscou. Université Stanford, Berkeley, New York sy Michigan tany États-Unis. Université Pékin tao Chine. Université Taipei sy Insu tao Taïwan. Université Tsukuba tao Japon. Université Séoul tao Corée du Sud ary Université Sao Paulo tao Brésil. Membre titulaire ny Académie Malagasy. Grand Croix de la Légion d'honneur ny République de Madagascar. Président fondateur ny Conférence internationale QCD Montpellier tamin'ny 85 sy Conférence internationale physique de haute énergie EPMAD Antananarivo tamin'ny 2001. Président fondateur de l'Institut de recherche en physique de haute énergie IEPMAD tao amin'ny Université Ankatso Antananarivo nanomboka tamin'ny 2004 ary niankadré mpianatra maromaro nanao master sy doctorat amin'ny physique de haute énergie teny Ankatso. Nanao vulgarisation mamaimpoana ny fahalalana amin'ny physique de haute énergie tamin'ireo mpianatra sy mpampianatra tao amin'ny université, IST, lycée, collège public sy privé, enseignement général sy technique, ny Alliance française, ny Académie Malagasy ereky Madagasikara nanomboka tamin'ny 2010 ary mbola mitohy hatramin'izao. Nilatsaka ho filoham-pirenena tamin'ny 2017 tsy nahazo vaty firy satria tsy mpanazara vola sy t-shirt izay ilaina amin'ny politika populiste ohatrin'ny Madagasikara. Ao koa moa ny alabato nataon'ireo antoko matanjaka. Hiditra mivoatra atin-resaka amin'izay ary aho. Resaka pédagogique no zaraiko eto ary mamintina ireo communication maro nataoko tao amin'ny Facebook nanomboka tamin'ny 2019. Efa maro ireo olona niresaka ny impact environnemental, social sy économique ny projet Base Toliara ka tsy averiko eto fa ny lafiny scientifique mikasika ny radioactivité ateraky ny vy mavesatra, métaux radioactif atao hoe rutile, monazite sy ilménite izay misy uranium 238, thorium 232, potassium 40 ao anatiny fasika mainty no hazavaiko fohifohy. Ao koa ireo produits chimiques anadiovana ireo fasika ireo ary manimba ny fahasalaman'ny fara-mandimby sy ny tontolo iainana. Ny antony voalohany dia raha vao mivoaka mahazo rivotra ambonin'ny tany ireo vy mavesatra anatin'ny fasika mainty ireo dia lasa aktifa ny radioactivité na tsy misy fiantraikany amin'ny fahasalamana aza amin'izy ireo mbola any ambanin'ny tany. Ohatra nomen'ny amiral Didier Ratsiraka ny gazy sulfurique mivoaka avy eo an-kibo manamaimbo trano, hetotra ny anarany moa. Ampioky koa ny lamokana atody rehefa vakiana ny akora. Ny antony faharoa, tsy maintsy diovina ny fasika mainty hahazoana izay tena ilaina purification ary mila produits chimiques sy rano amantonina maromaro izay andany ny réserve nappes phréatiques ao amin'ny faritra atsimo andrefana io. Io rano maloto io dia stockena ao anaty bassin de rétention ary misy produits chimiques sy métaux radioactifs
manimba ny tontolo iainana sy ny fahasalamana io rano io. Ny antony fahatelo, ny silo istokena an'ireo fasika mainty voafantina ireo sy ny fomba anolanana azy any ivelany dia mila maimbo tsara mba tsy hamparitaka ny radioactivité. Ny analizy voalohany natao tao Ranobe dia nataon'ny Universitén'ny Tuléar sy Universitén'ny Ankatso tamin'ny 2017 notarian'ny professeur Pax Rajaonery, mpikaroka sy mpampianatra chimie fizika eny Ankatso. Nampiasa ny fitaovana NST ry zareo ary naseho tao amin'ny Akademia Malagasy ny résultat tamin'ny conférence EPMAD 17 ary publié en ligne tao amin'ny journal Econf l'Université de Stanford tany États-Unis. Hita tamin'izany fa ambony be ny tahan'ny radioactivité avy amin'ny thorium 232 tao amin'ny Ranobe 1796 becquerel par kilogramme oharina amin'ny an'ny QMM Fort Dauphin 180 hatramin'ny 212 becquerel par kilo. Ary mihoatra ny zakan'ny vatan'olombelona tsy mahazo mihoatra ny 1000 becquerel par kilogramme. Norme ny agence de l'énergie atomique na IAEA io norme io. Ny analizy natao tao aoriana nataon'ny NSTN Ankatso dia ary nozaraina tao amin'ny Facebook sy télévision ny vidéo momban'io dia milaza fa ambany tsy misy atahorana ny tahan'ny radioactivité ao Ranobe ary mifanohitra tamin'ny résultat teo aloha. Noho izany, rehefa tsy mifanaraka ny résultat amin'ny fikarohana siantifika dia tsy maintsy mamerina manao analizy indépendante sy impartial vaovao hijerena ny lesoka tamin'ireo analizy natao teo aloha ireo. Confrontation no nangatahanay. Hanao débat mikasika an'io zavatra io tao amin'ny conférence internationale EPMAD 24 tamin'ny oktobra lasa teo, hahitana ny marina sy ny lesoka amin'ny analizy nataon'ny Universitén'ny Tuléar sy ny Universitén'ny NSTN. Ary tsara ho fantatra koa hoe taiza no nangalana ny échantillon nanaovana ireo analizy ireo. Nasaina koa ny solotenan'ny ministère ny mines sy ny environnement ary ny base Tuléar niaraka tamin'ireo mpanohitra ny projet. Nahagaga nefa fa ny mpanohitra ihany no tonga namariny fanasana sy ireo olon-tsotra ary tsy mazava ny antony tsy nahatongava ny solotenan'ny NSTN ministera sy ny base Tuléar. Nanontaniana moa ny NSTN hoe azo jerena ve ny résultat nareo? Ny valiteny dia hoe propriétén'ny ministère de l'environnement io résultat io satria izy no ny mandaté anay hanao analyse ary lasa top secret ilay résultat. Tsara koa ny mampahafantatra fa ankoatra ny recherche militaire sy défense, ny valin'ny fikarohana siantifika dia natao zaraina ho an'ny rehetra ary tsy maintsy mandalo ao amin'ny commission d'experts izay mivalide ny résultat ho publiena ao amin'ny journal scientifique spécialisé vao manan-kery. Koa hatramin'izao dia tsy mbola manan-kery ny résultat ny NSTN amin'ny lafy scientifique ary tsy tokony ho voiziny ny fanjakana hanohanana io projet base Tuléar io. Resaka kely momba ny QMM isika. Marihana fa na dia kely aza ny radioactivité tao amin'ny QMM lazaiko teo ambony teo dia ny radioactivité mitambatra additif rehefa mandroso ny taona ary lasa mahery ny totaliny. Miampy koa ny pollution ateraky ny produits chimiques anasany ireo fasika mainty ireo. Hitan'ny association nationale CRAD OI, TANC sy ONG internationale, Andrew Lees Trust, mpanara-masony QMM fa mitombo ny isan'ny zaza sampona olona mikohoka sy voan'ny kansera ao Fort Dauphin. Ary efa hitantsika koa ireo hazandrano maty teo aloha teo. Misy dossier mitoriny QMM any amin'ny tribunaly any Londres amin'izao fotoan'izao. Momba ny terarara ny ampasin-dava mitovy amin'ny base Tuléar sy QMM ihany ny olana, radioactivité, produits chimiques sy fanapotehana ny tontolo iainana, biodiversité, écosystème, déplacement de population. Resaka cahier de charge indray isika. Milaza koa ireo mpanohitra taloha lasa mpanohana ankehitriny fa niova ny cahier de charge
ary azo atokisana tsy hanimba ifitrandrahana fasika mainty io satria voafehy daholo ireo lesoka teo aloha. Koa raha marina izany dia tokony aseho ny cahier de charge ho hita izay tena marina sy ny lesoko. Fanamarihana farany. Voalohany, matetika tsy voajan'ny société mpitrandaka ny cahier de charge ary fampanantenana poakaty ohatra ny ataon'ny mpanao politika no voasoratra ao anatin'ny cahier de charge io satria sarotra ny anarihana an'io rano maloto nanasana io fasika mainty io, ary matetika ny sécurité amin'ny produit radioactif tsy voafehy. Misy ny mpanao contrôle fa matetika voavidim-bola dia tsy manao rapport mangarara sy tena marina. Faharoa, ny réserve naturelle ao ranobe izay amanjato taonany maro 20 km avy eo amin'ny findrindrahana dia ho simba satria akaiky loatra ary tonga ny radioactivité. Tadidio fa ny radioactivité tao Tchernobyl, Rosia dia nianaka eraky Europa ary nanimba ny ala forêt noire tao Allemagne. Tratran'izany radioactivité koa mangily sy ireo village touristique sy ireo tanàna manodidina ary ny Fukmikia izay harena lehibe eto an-tany ohatra ny Arborizena any Australie sy ny Borosy any Amerika. Fahatelo, natsara ny finantrahana ny fasika mainty io tany Amerika Sina noho ny fanimbany ny fahasalaman'ny mpiasa sy ny mponina, malformation, cancer, maladie respiratoire sy fanimbany ny tontolo iainana. Inona no ataon'ny société mpitrandaka? Makaty Afrika izy izay manana harena ankibon'ny tany satria fantany fa mahantra amam-bola ny firenena ary koa mila vola sy ny tombotsoana ny fitondrana, commission sy corruption. Tsapan'ireo mpandinika lazaina hoe mpanohitra eto amintsika fa tsy nisy tombotsoa ho an'ny vahoaka sy ny firenena ny fitrandrahana minier teto amintsika. Manampy an'izany, tsy nampiakarin'i Donald Trump ny droit de douane ao amin'ny produit minier satria misy tombotsoa an'ny Amerikana. Koa mba tokony ho tonga saina ny mpitondra fanjakana sy ireo mpanohana ny projet arisika io alohan'ny rosoana satria ny fahavoazana no betsaka noho ny tombotsoa ary tsy botolo akory ny mpanohitra fa misy antony. Tsy voavidin'ny vola ny fahasalaman'ny varimandimby sy ny harena natoraly aman'arivo taonany ao amin'ny faritra io ohatra ny baobaba zany. Koa raha tena tia hampandroso tanindrazana ny mpitondra dia tokony hitady hevitra hafa hampandrosoana an'ireo faritra ireo fa tsy hoe projet arisika fasika mainty mitera-doza ho an'ny firenena no atao. Betsaka ny sosokevitra nataon'ny mpandinika hoe tokony hanao tourisme na zavatra hafa. Momba izany dia tokony jerena ny faisabilité fa tsy entin'ny ambo diso toerana ka tsy maneky hiverin-dalana amin'ny hevitra diso. Vesatra lehibe ho an'ny NSTN sy ireo mpanohana projet arisika io satria loza miantona ho an'ny varamandimby. Tsy nijoro sy tsy nilaza ny marina no tsy nety. Tiana tsipy amin'ny olon-kendry ka mbava ho manampy miheritra. Mirary soa ho an'ny rehetra ary misaotra anareo izay nijery ary naharitra hatramin'ny farany. Misaotra tompoko.